Ho an'ny Vatomandry indray aloha isika ho fampivoarana ny fampianarandreo marefy ao amin'ny distrikan'ny Vatomandry nomena fampianarana avokoa ireo olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra mialohan'ny anofanana azy ireo amin'ny teknika mpamokarana ao anatin'ilay Asa Avotra Mirindra Olivier Andriambrolo mihaja amin'ny sariny Aza Razafy Mpiasa. Raha ny eto Ambodivandrika ato amin'ny komini Lakaista distrika amin'ny Vatomandry dia misy 30 ireo olon-dehibe no manaraka ny fampianarana eto. 20 taona ny zandriny indrindra, 80 taona ny zokiny indrindra. Ao ny mbola tsy nandalo sekoly, eo ihany koa ny nitsaokan-daharana. Tahaka ny landody kilasy faharoa izy no niala ny sekoly ka niverina nianatra indray aty amin'ny 20 taonany. Nianatra mifa de niala nasilahira roratra, nasilahira maky teny. Namana zany le pongonjare fogna zany mianatra de niala aloany. De avake nisy fianarana ny ratsy de nidira koa zaho. Batse zaho tsy fianarana de taratasy. Taranja 5 no ampianarina eto, orara isan'andro ny anaran'izy ireo, mialohan'ny niatrehany ilay fampifanana eny Kianja mikasika ny famokarana. Dinidinika fanentanana voalohany satria zareo mpamboly tantsaha de mahakasiky fiaina amin'ny andavasany andro zegny ilay loha hevitry anentanana zareo. De misy karazana fampiasana enti-mody zegny ataonjare ary zegny an-tragno ary. Mikasiky fiaina amin'ny ankapobeny fampandrosoana ilay tokantragno. Rehefa vita izay dinidinika fanentanana zay misy atao hoe lesona 0 fagnazavagna ino antony ilagna le dinidinika fanentana zay vao miroso amin'ilay loha hevitra amin'izay. De rehefa vita igny miditra amin'izay hoe ny famakiana teny. De miala mikajy amin'izay zay vao magnano frantsay zare. Satria ity agnatin'ny Asa Avotra zare ke miala ke mbola andeha monjy asa ary amin'ny chantier. Manampy ireto mpisitraka eo amin'ny fampivarany fari-piainany, ny fahaizany mamaky teny sy manoratra, ny fahaizany kajy, akoatra ny pitsopitsony ara-teknika mpamokarana izay omena azy ireo atao anatin'ilay dedikasa Asa Avotra Mirindra.